ho aminareo any ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fifaliana no iarahantsika indray mifanatritava amin'izao alakamisy masina izao izay fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana satria fotoana nanorenan'ny Tompo ny fanasana masina, ny fanasan'ny Tompo izany ary ankalazantsika araka ny didiny mandra-piveriny eny amin'iraony lanitra. Koa dia ny Tompo no momba antsika tsirairay avy ary araka ny efa nampidirindreo zanakitsika dia ny Paska dia tsinona fa manambara mitory ny fahafatesan'i Kristy ary koa ny fitsanganany amin'ny maty. Dia ao anatin'ilay fijaliany sy fahafatesany tsika amin'izao alakamisy masina izao mitoeram-pitsotsoma fankalaza ny fitsanganany kosa amin'ny alahady ho avy izao dia ao anatin'izany herinandro masina izany tsika ary izay no lohahevitra hoe Paska an'ny Tompo. C'est la Pâque du Seigneur, tel est le thème, et que la grâce de notre Seigneur et l'amour de Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Nous allons vivre la Semaine Sainte, nous sommes en pleine célébration pascale, ce qui met la souffrance ou les souffrances de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection que nous entendons dimanche prochain. Iaraka amaky ny salamo voalahatra ary sika dia aorinan'izany dia iventy ny hira 5:100. Mamindrafo sy marina ny Tompo, eny miantra Andriamanitsika, miaro ny olona tsopony Tompo, reraka aho dia namonjy ahy izy. Inona no avaliky ny Tompo noho ny soa rehetra nataony tamiko? Anefa ny voadiko amin'ny Tompo aho, eny eo anatrehan'ny olona rehetra. Ianao no nanolorako fanatim-pisaorana ary ny anaran'ny Tompo no atsoko. Anefa ny voadiko amin'ny Tompo aho, eny eo anatrehan'ny olona rehetra. Dia eo akianjan'ny tranon'ny Tompo, eo afovoanao ry Jerosalema aho. Alleluia. Amen.
mivavaka isika eny tompo mamindra fo sy miantra tokoa ianao araka ny salamo izay nivetesinay teo miantra miaro ary nireraka dia ampaherezinao manoloanan'izany somarobe izay izany mitakatry ny sainay fa maro ny tsy voatanisa dia manontany teny izay hoe inona tokoa no avalinay ho anao tompo no nysoa rehetra nataonao aiza izay mba hafoinao arak'izany hira izany koa ankehitriny ny any atolotra ianao tompo dia ny fiainanay ho fanoloratena araky ny salamo teo ihany eo anatremin'ny olonao rehetra no anefanay ny voady ireo izay fanarianay ireo izay voady nataonay teo anatrehanao rehefa vitan'izao rehefa afaka n'izao rehefa tratro izao tanjona izao dia anao ny voady hitanao nefa indraindray fa tsy tanteraka ireny fa mbola menao ty andro ity indray izay ahafahanay manavao ny fanoloratenanay no ny somarobe izay nataonao raha iso tompo hanitra kasitrahanao ho tena olonao tanteraka tokoa izay zanaka malala eo anatrehanao ary zao fanompompivavahana zao dia fanompompivavahana masina atsiarovanay fa maty ianao nijaly ianao ary ianao no maty teo amin'ny toeranay ny fahoriana izay tokony anjady taminay dia ianao no nianjadiana izany nefa tompo tsy vitan'izany ihany maty tao ampasana ianao nandevina niotanay rehetra fa nitsangana tamin'ny maty koa ianao ary manolotra anay ny fahamarinanao keo anatrehan'Andriamanitra ray dia toy ny olona mbola tsy nanota mihitsy izay hatr'izay misaotra amin'ny amin'izany fahasoavan-dehibe izany ary izany no matoy izao anay. Seigneur, nous voulons te dire merci car tu fais grâce selon le psaume que nous avons lu. Tu es juste, tu es notre Dieu rempli de compassion. Et nous nous posons la question comment pourrions-nous rendre à toi tous tes bienfaits envers chacun de nous. Si nous sommes tels, c'est que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Tu as souffert pour chacun de nous. Tu es mort pour nous à notre place. Tu as enterré dans la tombe tous nos péchés, tous nos manquements. Et non seulement tu es mort, mais tu es ressuscité et tu nous donnes ta justice. Ta justice nous est transmise et que comme nous n'avons jamais péché, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu vas encore faire, parce que tu nous attends. La Sainte Seine que tu as instituée lors du Jeudi Saint, c'est non seulement en mémoire de tout ce que tu as fait, mais aussi signe du banquet royal à laquelle tu nous invites tous quand nous quittons cette terre. Reçois notre adoration, Seigneur, car tu es le seul digne de nos louanges. Amen. Petraka sika riavana ary miroso avy hatrany amin'ny famakinany soratra masina arak'izay voalahatra mandaminana izany dia miroso ety amin'laona zany ireo manana anjara amin'ny vakivaka sy vakiteny. Mbola herivavaka tsika tompoko. Tompo, misaotranao zahay raha mbola nahatratra izao fotoana izao. Raha maka ny teninao zahay izao mangataka ny fanahy masina, hanokatra ny sofinay sy ny fonay, ahafahanay mandray izany teny izany, ary indrindra ahafahanay mampianatra izany teny izany
isan'andro sy iainana tokoa satria teny velona ny teninao mba ho voninahitra ny anaranao. Amen. Amaky sy iaino ny tenin'Andriamanitra zao isika ao amin'ny bokyny Exodosy toko 12 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Exodosy 12 verset 1 à 12. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Paska sy ny azo sy ny laza azafady, ny Paska sy ny loza fahafolo izay nahafatin'ilay matoa rehetra teo Egypta. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe, ity volana ity ho voalom-bolana ho anareo dia ho voalom-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manova hoe, amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra, ary ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy ho an'ny any an-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no ansanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary hoterizinareo izy hatramin'ny andro faha-7 amin'ny volana izy, dia amono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary analana ny raha ka atetiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatao-baravarany trano izay ihinanana azy, dia hoaniny amin'izany alina zany ny hena. Voatsatsika tamin'ny afo no ihinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Ary aza hanina manta na voahandro amin'ny rano izy, fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo eny an-tananareo. Dia hoaninareo faingana izy fa Paska i Jehova. Fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany aho, ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitra Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa. Izaho no Jehova. Amen. Dia mbola ho tohizantsika riavana ny famakina ny tenin'Andriamanitra arak'izay hitantsika eo amin'ny fafana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola makery hivavaka aho. Ary nitondra amin'ny Petera mba amin'ny roalahy zanak' Zebedeo izy, dia nalahelo amin'ny posy ory indrindra. Dia hoy izy, fadiry hanovana loatra ny fanahiko, toy ny efa fohy ho faty ny toera eto, ka miaritory amiko. Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe, raiko raha azo atao
dia oka isorona amiko ny kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko any no atao fa ny anao. Ary nakeo mpianatra izy ka nahitazina tory dia hoy izy tamin'ny Petera, hay tsy mahazaka miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy hidirany amin'ny fakapanahy. Hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Dia nandeha fanondrona izy ka nivavaka hoe, raiko raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho tonga izy dia nahita azy natoryndray efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fanoterony nanao zany teny zany ihany. Dia nakeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, matory ary ankehitrindry ka miala sasatra ianareo. Indro efa akaiky ny oro ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanany mpanompo. Tsangana andeha isika, indro efa akaiky ilay mamadika ahy. Ary raha mbola niteny Jesosy dia indro Jodasy izay isan'ny 12 lahy mba amin'ny vahoaka betsaka niaraka taminy mitondra sabatra langilangy ndrahy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona. Ary ilay namadika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe, izay horoako no izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanatona an' Jesosy izy ka nanao hoe, finaritra raby. Ary fa hoy Jesosy taminy, ry sakaiza, ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatona ny olona ka nisambotra an' Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomba an' Jesosy naninjitra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy, ampidiro ao an-tranony ny sabatra ao, fa izay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'n'raiko aho dia aniraka anjely tsy omby 12 legiona ho eto amiko izy ankehitrindry. Raha izany dia atao ahoana ny ahatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany. Ary tamin'izany oro izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotra ahy toy ny sambotra jiolahy va ianareo? Isan'andro aho nipetraka nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly anefa tsy nisambotra ahy ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay voasoratra ny mpaminany. Ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Amen. Dia mbola hotozantsika ny famakina ny Matio 4:20 dia horaisina ao amin'ny andininy 7:50 ka hatramin'ny 5:70. Ary izay efa nisambotra ny Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be izay nivorian'ny mpanoradalàna sy ny loholona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra teny hatrany amin'ny kianja na trano mpisorona be. Ary niditra izy dia niara-nipetraka teo amin'ny mpiandry raharaha mba ahitana izay hiafarana. Ary ny lohan'ny mpisorona mba ny Sinedriona rehetra nitady teny hoentiny hampangana lainga an'i Jesosy mba hamonoana azy, fa tsy nahita izy na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy 2 lahy tonga teo izay nanao hoe, ilay ity nanao hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny atelona. Dia nitsangana ny mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe,
tsy mety mamaly akory va ianao inona no iampangan'ny reto anao nefa tsy miteny Jesosy dia hoy ny mpisorona be taminy ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy voalazanao ary koa lazaiko aminareo hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tananankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafinika nanao hoe efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika valivolombelona indray? Indro efa rainareo zao fitenenany ratsy zao, ahoana ny hevitrareo? Ary ireo namalika nanao hoe mendrika hoe alohana ho faty izy. Dia nororano ny tavany ka nasiany totondry izy. Ary ny sasany namely tahamaina azy ka nanao hoe maminany aminay Kristy iza no namely anao. Ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja dia nanatina azy ny ankizy vavy anankiray ka nanao hoe ianao koa nomban'i Jesosy Galiliana, ilay Galiliana. Fa izy nanda teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe tsy azoko izay lazainao. Ary no niala ho ambavady izy dia nahita azy ny ankizy vavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe ity koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nanda indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy zany. Ary no niafaka kelikely dia nanatona izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe marina tokoa fa namany ianao fa ny fiteninao miampanganao. Dia voaniozina sy nianina izy ka nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy zany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonanena. Ary Petera natsiaro ny tenin'i Jesosy izay nolazainy hoe raha tsy mbola misy akomanena dia andaha intelo ianao. Ary rehefa nivoaka teny ivelana izy dia nitomany fatratra. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny 8:50.
vavaka isika entiko tompo tsy misy na dia segondra ray aza ka tsy everanao anay zany no nahatongavanao tetỳ tany zany no niaretanao ny fahoriana ny lefina mandoza zany no niaretanao ny fanesona ny rora fandrorana ny fitaka mihevitra anay ianao ary averinao aminay isan'andro hoe hevitra hatonga fiadanana zany rehetra zany fa tsy loza ho anao fa famonjena ho anay fahafatesana no niatra taminao fa fahavelomana mandrak'izay ho anay zay mandray zany ankamitsora-po amin'ny fahatsora-po mandray zany teny zany zay zany fahasoavan-dehibe zany mitenena amin'ny tsirairay avy tompo. Oui Seigneur, il n'y a même pas une seconde où tu penses pas à chacun de nous. Tu as un projet de bonheur ni de malheur. Et c'est pour ça que tu as enduré toute une telle souffrance, la mort même, l'abandon même, pour que nous ne puissions jamais abandonner. Tu es mort pour que nous puissions vivre et tu vis pour que nous continuions à vivre dans la triomphe, dans la victoire. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Afaka mipetraka isika ry havana. Ny afatra tsotra an'io dia zao misy marika anankitelo zay no raisitsika. Il y aura trois signes. Dia fa ho jerentsika le vaky teny dia ahitantsika an'izany hoe inona tokoa moa zany famataran'izany ho raisitsika amin'izao alaka misy masina izao. Fa raha miverina amin'ny vaky teny voalohany tsika ny amin'ny Pasque tao amin'ny testamenta taloha zany, la Pâque juive, la Pâque dans l'Ancien Testament. En fait, si vous avez bien suivi la Semaine Sainte, nos jeunes, avec le Secoulelad, je dis jeunes, donc ça prend tous les petits, les scouts et aussi nos jeunes et Secoulelad qui nous a conduit dans ce questionnement que signifie Pâques avec S. Parce que des fois on dit la Pâque, là c'est la Pâque du Seigneur. En fait c'est très simple. Dans l'Ancien Testament on parle de la délivrance de l'Égypte, de la mort. Il y a certes une délivrance, mais Jésus est venu pour accomplir. Et nous, chrétiens, notre Pâques, où Pâques commence, même c'est pour ça qu'on célèbre la Semaine Sainte, c'est la souffrance, le chemin de la croix, sa mort, mais surtout sa résurrection. Et c'est pour ça qu'on parle de Pâques avec S. Je ne sais pas si vous avez compris. Amin'ny teny malagasy misy Pasque antsika Kristy dia voabango vo avokoa zany na ny Pasque tany amin'ny testamenta taloha na le Pasque satria raha nikalaza ny Pasque Jesosy ny herinandro masina nataony teo dia mbola Pasque jiosy ny nataony iny fa tonga izy nanome ny fahatanterahany zany. Lui il a accompli la Pâque juive qui est devenue la Pâque chrétienne. Dia ny jerentsika zao zany dia le Pasque tao amin'ny testamenta taloha le nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao ambany vahoany ireo Egyptianina. Dia ny zavatra hita ao dia zao Andriamanitra ary zay le izy hoe Pasque an'ny tompo, c'est la Pâque du Seigneur. C'est lui qui a institué, izy no namorona, izy no niteny tamin'ny zanak'Israely araka ny vaky teny teo hoe ny tompo niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Ejipta hoe
zao no azonao raha teo ka njahatra nyteneniny eo a dia mazava tout est précisé raha miteny frantsay ny fotoana ny fety ny paska le moment de la fête amin'ny andro fahafolo amin'ity volana voalohany amin'ny taona zay ny andininy voalohany sy ny faharoa teo hoe le 10e jour du premier mois de l'année, précision au niveau du moment de la fête. Zay ny voalohany indrindra zany hoe satria amin'ny tompo le fety tsika mantsy hoe makalaza ny paska herinandro masina dia indraindray ohatrany tsy dia misy lanjany izy hoe afaka sika dia tonga tsy afaka tsika tsy dia ohatran'izao satria eritreretintsika hoe sika ny manao azy en fait ny tena marina an'Andriamanitra ny paska dia izy no mametra manazava hoe zao no ataonareo amin'izany fa tsy isika misafidy hoe te ho avy dia ho avy dia tsy ho avy dia afaka dia falifaly dia izao fa tena zavatra Andriamanitra mihitsy no mi-institue azy tany amin'ny testamenta taloha io dia hitantsika koa rehefa avy eo ny amin'ny testamenta vaovao dia tout est précisé zany le moment de la fête le 10e jour du premier mois de l'année c'est pas n'importe quel jour tsy sy amin'izao any malalaky dia anao an'le izy fa zavatra mazava dia ny taonany zavatra sorona ho atao amin'izany à l'époque le sacrifice ça a été Dieu qui a désigné l'âge et la condition de l'animal sacrifié ny taonany zany sy hoe inona le sorona ho atao fa tsy ny olona miteny hoe zao rangany tiako atao sorona tsika sa mantsy dia zao no tiako atao hoe zao no dia izao no voalaza hoe zanak'ondry tsy misy klema tsy hoe zay zanak'ondry rehetra hitenetsena zany dia hoentiny na zanak'osy rehefa tsy mahita ianao zany ary la le izy iray taona sy hoe efa le antitra reny zany no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy zany l'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'un an. Vous voyez, tout est précisé et sans défaut. Voilà le moment de la fête, l'âge et la condition de l'animal sacrifié. Et en troisième point, c'est la dimension du groupe qui prend part au repas. Zany ko tsy hoanina dia hoe samy mihinan-kinana any amin'ny sisiny any tena ndraindray na miara misakafo ary dia samy mitondra ny sakafony dia mihinana any amin'ny sisisiny any fa itya dia zao hoe ny zanak'ondry na ny zanak'osy ray avy isam-pianakaviana zanak'ondry ray isa trano raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany fanakaiky aminy voisin zany aka zanak'ondry isan'olona arak'izay tokony ho lanin'ny olona ifidiananareo ilay zanak'ondry mazava tsisy zavatra hoe mandehandeha ho azy zany fa zanak'ondry zanak'osy ray isam-pianakaviana dia rehefa tsy lavitsiny eo amin'ny isam-pianakaviana dia mpaka ao amin'ny fanolo bodirindrina satria le paska koa dia misy an'izay dimension sociale zay mampovondrona mampiray fa tsy hoe makalaza ny paska tany amin'ny testamenta taloha dia onjonjony izaminy zay sy ny tompo ihany io fa misy an'izay firaisan'ny olona zay fiaraha-mihinana sakafo ary zay nanome taty amin'ny testamenta vaovao dia hoe sakafo agapé un agneau ou un chèvreau par famille ou par maison et si une famille est trop petite pour consommer toute une bête on s'entendra avec une famille voisine. Vous voyez, il y a une dimension sociale et selon le nombre de personnes qu'elle compte. Tsisy fandaninina fotsiny zany tsy lany dia ariny alefa any amin'ny poubelle dia zao moa poubelle raha tsisy manangona amin'ny grevy. Troisième point, c'est l'aspersion du sang. Ary akana ny raha ka atetina amin'ny tolam-baravarana roa eo amin'ny tatao-baravarany trano izay hinanana azy zany hoe eo zany le sakafo eo le fotoana sy andro anaovana azy fa ny izany rehetra izany dia famantarana j'ai parlé de signe au départ de famantarana
dia ny famantarana voalohany raisitsika zany an'io dia hoe raha rehefa hohanina le zanakony tsy misy klema heritaona dia araraka atao eny amin'ny tolambaravarana aloha zany le rany. On prendra de son sang pour en mettre sur les deux montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. Dia zay le izy inona no atao zany satria hoe Andriamanitra mila voatsiary tsia fa amakivaky ny tany Ejipta ozy amin'izany alina zany ka amono ny laha-matoa rehetra amin'ny tany ny 12 hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy hanao fitsarana amin'ireo Andriamanitra ny Ejiptiana rehetra ireo aho izao ny tompo ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo koa raha mahita ny raha ao dia andalo anareo fotsiny ka tsy hisy loza andringana anareo rehefa mamely ny Ejiptiana. Eo zany ny tena votoanton'ilay zavatra mpanaovin'Andriamanitra hoe aizy matoa manome fepetra toy izany. Pourquoi il donne une telle précision? C'est parce que il y a un objectif, il y a une finalité plus exactement. Raha efa amono ny laha-matoa rehetra ny Ejiptiana ka mahita n'le raha eo amin'ny tolambaravarana dia araka ny vaky teny teo dia hoe andalo anareo fotsiny. Amin'ny teny français, je suis l'Éternel et le sang vous sera pour signe sur les linteaux, sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang badigeonner sur les linteaux des portes, et je passerai par-dessus vous, et qu'il n'y aura point de blé à destruction au milieu de vous. C'est lui passerai dessus. Zay andalo no manome any teny amin'ny hébreu tenin-jareo jiosy hoe Pesach na hoe Pâques na Pasque, fandalovana. Zany hoe raha tokony amono ny lehilahy rehetra tao izy ny laha-matoa rehetra teo dia ireo zay nametraka nakatoa arabaky teny le consigne zany ary nanao an'le raha teo amin'ny tolambaravarana. Raha mitsika amin'ny andro moderna zao dia sy inona koa no anaovana an'izany mandany fotoana zany hanina le sakafo dia vita fa nakatoa ny tenin'Andriamanitra izy ary zay ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa mahita n'iny raha eo amin'ny tolambaravarana iny dia andalo fotsiny. Zay no nanome ny teny Pesach na hoe Pasque ary zay ny Pasque n'Andriamanitra zany hoe nandalo izy passer par-dessus tout. Zay ny dikany raha tokony andringana ny lehilahy rehetra na atao amin'ny Ejiptiana na ho an'ny jiosy satria ireo rehetra zay somary nanao be loha hoe mila voatsiary koa zany ina koa no anaovana an'izany tahaka ny Ejiptiana. Dia hitantsika ny toy ny tantara zay tsy voalaza mivaky teny teto fa maty avokoa ny voaloteraka rehetra na biby na olona izany. Dia izay marika famantarana voalohany zay zany zay sinina izay dia hitantsika hoe raha mitsambikina sady sika ao amin'ny testameta vaovao dia efa mitory sahady le tenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny Romanina toko 7:1 zay mivaky toy izao hoe il n'y a donc plus, il n'y a aucune condamnation, plus exactement, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Mitovy amin'le teo hoe rehefa hitan'Andriamanitra le raha eo amin'ny tolambaravarana dia mandalo fotsiny izy dia toy izany koa ny olona zay ao amin'ny Kristy hoe koa amin'izany dia tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay zany no marika voalohany hitantsika teo. Ny marika faharoa tao amin'ny filazantsara zay nivakiana tamintsika teo Matthieu toko 9:20 raha tsy diso dia ahitsika nanaraka tsara tsika misy marika fa olombelona nanao azy asa raha tsaronareo Jodasy
mba hamatarana hoe satria misy olona maro ariariva ny andro iza marina no Messia, iza marina le Jesosy le andeha hovonoana. Dia fantatsika inona marque, c'est quoi le signe que Judas a mis? Oh là là, fanoroana oroka. Nanao oroka izy araka ny voasoratra teo mba entina halalana hoe io marina lay hovonoana. Fatelo, signe fatelo, troisième signe, Petera tahaka an'ireo mpianatra rehetrarehetra reo dia nilokaloka be raha andao anao daholo ary ny olona rehetra dia tsy mba andao anao nandao Jodasy aloha, nandao ny mpianatra. Hitantsika fa amin'ireo mpianatra reo samy mitsoka dolidolo any amin'ny filazantsara any ry marika reny dia voalaza fa niboridana nariny mihitsy ny akanjony. Mety tsy hitantsika izany rehefa mamaky izy fa nisoka daholo ireo mpianatra reo dia betera dia raha andao anao daholo ary ny olona rehetra dia za tsy mba andao anao. Inona marika napetraka Jesosy ahalalany Petera hoe apodiny saina akoho maneno, un coq qui chante. Ça c'est le troisième signe aujourd'hui. Mais il y en aura d'autres signes en pendant cette célébration de la Semaine Sainte. Tuizatsika le vakteny voalohany ny amin'ny Exodus toko fa 12 teo. Ary akana ny raha ka atetina eo amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatom-baravarany trano izay hinanana azy. Ary raha mahita ny raha hoy ny tompo dia tsy hisy loza ndringana anareo rehefa mamely ny tany aho. Zay no vakteny tamin'ny vakteny voalohany zany dia raha toizana le izy dia toy izao no voalaza koa hoe rehefa mamaky le vakteny teo tsika dia izao no tenin'ny tompo amin'le Exodus toko fa 12. Zafady fa somary mijanona kely le texte ko. Exodus toko fa 12 dia izao izy no fihinanana azy. Andiny faraky amby 10. Aza sinareo sisa ho tramaraina fa raha toka misy tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo izany. Zany hoe le sakafon'ny Paska zany dia tsy avela misy sisa mba tsy eritreretan'ireo zanak'Israely ireo ntsony hoe rehefa andeha satria ho voasedra izy any an-dalana any hivoaka ny tany Ejipta dia ho manimanina indray ay le sakafo le tsy lany eo zao rehefa noana izy takizay no entina ohatran'ny fanaontsika takizay no entina le izy dia nidorana avokoa ireo sakafo rehetrarehetra zay tsy laniny tamin'ny Paska mba hahatonga azy ireo tsy eritreritra intsony ny lasa fa hitodika indray amin'ny hoavy. Ka ny lasa zany tadiditsika tsara eo zanak'Israely reo rehefa noana dia ny zavatra atao anatin'ny sainy tsy io le zavatra nidorana io fa hoe le tongolon'ny Ejipta. Fingay zany mba tany Ejipta dia ny sakafo ny hinana satria le olombelona zay foana no etretiny matsiaro ny lasa foana. Dia le Paska nefa le Paska ny tompo dia manosika antsika hibanjina no avy. Ary ny zanak'Israely rehetra dia nzahatra natao mihitsy adorana avokoa ireo sakafo reo fa rehefa sahirana reo tsy ananao rano fisotroana aorianao na sakafo dia alay-panahy hiverina eritreritra ny zavatra tany aloha. Zay no consigne indray zany hoe adinoina ny lasa rehetrarehetra, adinoina ny Ejipta rehetrarehetra, ny fanandevozana rehetrarehetra zay mariky ny fahotana. Fa amin'izao kosa indray dia hibanjina no avy. Dia ny andininy faraky amby 10 indray dia izao hoe toy izao ary no ataonareo rehefa mihinana lay Paska anareo ho voasikina ny valahanareo ary iskapa ny tongotrareo ary hoenentananareo ny tehinareo. Voilà, c'est encore 3 autres signes. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas de Pâques. Les vêtements serrés à la ceinture. Vous voyez, sikna. Des sandales aux pieds et les bâtons. En fait, ce béquille-là, j'avais mal
au genou, mais finalement, maintenant, j'arrive à me tenir, mais je vais quand même utiliser, c'est pas arrivé au hasard, mais pour vous montrer qu'il y a 3 signes que le Seigneur veut que nous, mémoriser pendant cette célébration pascale du jeudi saint. Voalohany dia hoe aoka isikina ny valahanareo. Any amin'ny Efesianina toko fahaenina any izay itsika tsy nijery dia miresaka ny fiedin'Andriamanitra izy izay efa nilazaina eto sahady Efesianina toko fahaenina mitomboka amin'ny 10 izy fa tsy hovakiako avokoa satria lava le izy miresaka momba ny fiedin'Andriamanitra dia izao no tenina raiso avokoa ny fiedin'Andriamanitra mba hazonareo anohitra amin'ny andro mahaory. Mifahara ka misikina fahamarinana, zany hoe ho an'ireo vahoaka anana fiainam-baovao zany mivoaka amin'ny Pasika dia ny zavatra isikinany dia fahamarinana. Amin'ny teny frantsay dia hoe verset 14, tenez-vous donc prêts et ayez la vérité comme ceinture. Zany hoe vérité nefa hitantsika tamin'ny vaky teny teo raha nanontany Plato hoe qu'est-ce que la vérité, inona moa ny marina? Dia izy ireo mieritreritra hoe zany atao hoe la vérité c'est un concept, c'est une philosophie, c'est de la sagesse. Alors la vérité c'est une personne. Zao no lalana sy fahamarinana ary fiainan'izy Jesosy. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ka nisikinana zany ho an'ireo zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha izy dia efa nahatsinjo sahady fa le sikiny io dia tsy iza fa ny fahamarinana, ary ny fahamarinana dia tsy zavatra na idéologie, mais c'est une personne qui est Jésus-Christ. Zay no sinina faharoany zany ho atsika zay mankalaza n'izao herinandro masina zao dia zao misikina fahamarinana. Zany hoe Jesosy ny sikina zany mame rehefa hanao zavatra ianao ny vehivavy malagasy nandray ino ty lamba hoany reny ny sikinany, zany hoe tena hoe rehefa hanao zavatra ianao zany hoe dia tsy havitan'iny zavatra iny raha tsy sikinanao Jesosy. Zay ny teniny hoe tsy mahefa na inona na inona reo raha misaraka amiko. Deuxième signe, c'est la chaussure, les chaussures. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle selon Éphésiens 6. Kiraroi ny favononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo toy ny zanak'Israely tany Ejipta ihany dia zao tsy fantatra hoe amin'ny firy ny top départ ivoahana amin'izany Ejipta zany fa efa nisikina izy mahatoky izy ary faharoan'izay vonina lalandava izy ka ny kiraro zany ho an'ny jiosy tamin'izany fotoan'izany dia tsy fanaovana ao atokantrano ao an-trano ny kiraro fa anaovana ny ivelany. On ne met pas les chaussures à l'intérieur pour les juifs de l'Ancien Testament, et je pense que même maintenant ils enlèvent les chaussures quand on rentre. C'est pas une histoire d'hygiène, que c'est sale ou quelque chose comme ça, mais c'est leur pratique. C'est-à-dire les chaussures nous montrent qu'on doit être prêt à partir à tout moment. Ça n'est mis la voune en des zay zany izy hoe fahamarinana amin'ny sikina, ny fahamarinana dia Jesosy ary ny fahavononana indray dia ny filazantsara ny fihavanana. Kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ny fahatelo ao amin'le Exodus teo dia hoe ny tena tsy voalaza ao amin'ny Efesianina toko fahaenina fa tao amin'ny testamenta taloha ny tena dia nampiasan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy nanaovany zava-mahagaga, zany hoe mampiseho ny autorité comme zay le izy fa tsy ilaiko tsony satria ohatra mba sitrana ny tongotro ny tsara. Ny tena ou le bâton dans l'Ancien Testament c'est signe de l'autorité de Dieu. Zany hoe misikina izy ireo ny kiraro vonina
fa avy aiza ny hery dia avy amin'Andriamanitra. Ianareo zany ato fa ianareo anginy. Dia teny amin'ny lalana nandehanany zanak'Israely dia nilaina foana izay fahamarinana izay satria nisedra zavatra maro be izy. Misy zavatra mbola tsy fantany, nahita papelika izy dia tsy fantany hoe inona tony. Zay no atao hoe mana hoe qu'est-ce que c'est. Zay mantsy tsy dikany hoe mana qu'est-ce que c'est, tsy fantany. Dia nilainy foana le fahamarinana nampitsoro azy tamin'ny lalana izay nalehany. Ary toy izany koa ny kiraro. Raha fantatrareo fa 40 taona ny zanak'Israely tsy nisy chaussure de rechange. Manambara ny fomban'Andriamanitra zany tena hoe tsy sola ny kirarony. Tsika ny kiraro vao vidiana zao dia efa mandeha rapiso dia efa midécolle misokatra le izy dia lany ny vodi-kiraro dia asiana ohatr'izao. Fa reto zanak'Israely reto nandritra ny 40 taona dia zao tsy nisy ny sola kiraro. Tsy dia hoe le resaka teknika materiela no zava-dehibe amin'izany fa le fomban'Andriamanitra ndreto zanak'Israely misy rehefa vonona ianao zavatra angatan'Andriamanitra aminao fotsiny dia ny fahavononana andeha dia izy miantoka ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny farany izay tsy kely le tena tsy hoe satria marary ny lohalika ohatranahy dia beki zany dia mananona ohatr'izao fa le herin'Andriamanitra. Nangetaeta reo zanak'Israely reo dia le tena c'est le bâton de Moïse qui il a frappé le rocher, et ce rocher l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 13 c'est le Christ. Zany hoe reo mpino tao amin'ny testamenta taloha reo dia efa natakatra sahady fa ny fankalazany ny fivoahan'ny tany Egypte ny azo mety hoe efa nandevozana teo fa izy ireo dia efa novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesous Christ. Si on le dit en français, c'est que ils ont cru Jésus-Christ par anticipation. Comme nous croyons Jésus-Christ qui est déjà venu, mais pour eux, les croyants de l'Ancien Testament, ils ont cru Jésus-Christ qui va venir. Zany hoe ny zavatra nataony na le sikina dia efa manambara sahady fa Jesous Kristy no miay azy. Le kiraro fahavononana fa Andriamanitra ny miantoka azy aiza mana zay hoaninareo sy sotroinareo. Ary le herin'Andriamanitra hoe le tamin'ny alalan'ny tena dia Andriamanitra no heriny vato abatery sy fiarovana ka tsy nisy mihitsy na resy ireo zanak'Israely ireo tamin'izany fotoan'izany. Jesosy indray rehefa amaranana azy nankalaza ny Pasika izy araka ny vaky teny omaly tamin'ity taona ity somary décalé kely ny vaky teny raha ny tokony izy tokony androany ny fankalazana ny institution de la Sainte Seine, c'est le jeudi saint fa décalé kely izy dia tsy manino zany satria efa nataontsika omaly fa ny alakamisy masina ohatr'izao Jesosy no nankalaza ny Pasika. Ary izy nankalaza ny Pasika io dia le Pasika jiosy ny nankalazany fa no tanterahany. Il a célébré le Seder, la Pâque juive, tout en accomplissant dans sa personne quand il dit « Ceci est mon corps, le sang de l'alliance versé pour le pardon des péchés ». Lorsque la veille de sa mort, au cours du repas pascal, il a annoncé cette parole-là. Il leur a donné, c'est-à-dire à ses disciples, une coupe de vin. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné l'instruction de se souvenir de cette première Pâque, et Jésus, dans le Nouveau Testament que nous célébrons aujourd'hui, lorsqu'il prend le dernier repas, la Sainte Seine, avec ses disciples, il parle du pain comme étant son corps, et du vin comme étant son sang, nirani. Et il dit, Atovizo Fatiruvana. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Koa amin'izany i Paul apôstôly dia tsy misy intsony fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Le fanasan'ny tompo dia marika koa fa efa tafaray amin'ny Kristy tsika maty niaraka taminy, mahatsiaro azy tsika fa maty teo amin'ny toerantsika izy ary mbola ho avy indray ary hiaraka hisakafo amintsika ao amin'le banquet royal, ao amin'le hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry izay andrasantsika rehetra. Koa amin'izao alakamisy masina izao
dia samy andinika izany tsika ny tompo no manasantsika amin'izany fanasana masina izany zay marika fa nanolotra ny tenany sy ny rany izy ho fanavotana atsika ary mahatsiaro izany isan'andro isika no ny fanavotana zay noraisitsika tahaka n'ireo zanak'Israely nankalaza ny Paska jiosy nandritry ny fotoana dia génération en génération para-pitonga an' Jesosy olombelona teraka atao akibon'ny Maria dia toy izany koa tsika asiana indray mankalaza n'izany fanasamy tompo zany isan'andro isaky n'izay mivavaka mandra-piveriny Jesosy eny amin'ndraony lanitra tovy ihany ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ireo mpino tany amin'ny testamenta taloha nankalaza ny Paska izy satria iny Paska nankalazana iny dia mitory an' Jesosy ho avy fa isika izao indray dia mankalaza ny fanasan'ny tompo isika isaky ny fandraisana zay mitory an' Jesosy Kristy mbola hiverina nisy teo amin'ireo mpino tao amin'ny testamenta taloha tsy nino dia ringana ary isy koa ireo mpino aty amin'ny testamenta vaovao tsy ino izany fanao an'izany ohatra ny zavatra maivana ala légère dia mazava ho azy fa mety ho sanatria tafitoana eny an-dalana izy fa isika izao kosa nomen'ny tompo izao fotoana izao ahafahantsika manavao indray ny fanoloran-tena araky ny hira zay novetesintsika teny am-piandohana zao hoe nahafoy ny aiko aho Jesosy nanavotako anao inona no atolotra ao ho valiny zany dia ny zavatra azontsika atolotra dia ny tenantsika ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen. dia hivavaka eo anatrehan'ny tompo isika manoloana an'izany teny izany. Tompo misaotra anao izay nandre afaka nandre zany teny izany zay fampatsiahivana fa ny Paska teo amin'ireo mpino teo amin'ny testamenta taloha dia ianao no namorona azy ary avy aminao avokoa ny toromarika rehetra fa ireo mpino rehetra dia nankatoy izany atsakany sy andavany ary nitao aminao izy ireo tahaka nitao manao anay koa anio isikina fahamarinana anana fahavononana amin'ny asanao fitoriana ny filazantsaranao ary hoe ho atananay ny tena zay manambara ny herinao araka ny teninao tamin'ireo mpianatra Jesosy efa nomena ny fahefana rehetra ety an-tany tahaka any an-danitra. Izany fahefanao zany no omenao ny fiangonana fahefana andresy ny faharatsiana ny fahotana ary koa ny fahafatesana. Misaotra satria ampatsiahivinao anay isan'andro fa maty ianao mba hahatonga anay ho velona ary velona izay dia miarabelona aminay ianao ary mbola ho avy indray androany amin'ny fahataperan'ny fofonanay na amin'ny fiverenanao eny amin'ireo ny lanitra hakanay ka izay rehetra vonona mahatsiaro sy manao zany fampatsiahivana fipetra ataonao zany hatramin'ny farany isan'andro tsy miova dia hiaraka hifaly aminao amin'ilay fiainana zay efa voahomana ho anay tsirairay avy
para-piandry zany nefa dia tianao izay hiaina eto amin'ity tany nametrahanao anay ity mila ny fahamarinanao ny tontolo hiainanay mila ny fahavononany tsirairay izay zara izany filazantsara zany tsy azonay zarana nefa izany filazantsara zany raha tsy izay koa ny efa miaina azy migoka azy ary eto amin'ity tany nametrahanao anay ity koa no anehoana fa Andriamanitra velona ianao Andriamanitra manao zavatra mahagaga ianao marina ny teninao raha ny teny tamin'ny Petera ianao fa tsy aneno intelo akory ny akoho dia fa andahy dia tanteraka izany raha ny teny tamin'ny mpianatra ianao fa tsy maintsy hitsangana dia tanteraka izany mazany zay mitory zany fahamarinanao zany no mazana tsy mino izay ndray aza no tsy mino izany na misalasala ary zany indrindra no antony zao fotoana zao hifonanay tanteraka aminao avaozy indray zay tompo ho zay ianao mihitsy no ameny valahanay amin'ilay fahamarinana dia tsy iza fa ianao amin'ny vanim-potoana izay anjakan'ny lainga sy ny fitaka maro isan-karazany ary ny fahavononam-po amin'izao vanim-potoana mahatonga ny maro emitra ara-pinoana tsy mino intsony ary amin'izao vanim-potoana isian'ny ady izao dia ny fahefana izay menao anay dia fahefana ampiavana sambatra ny mpampiavana ianao fahefana mampionona petraka ny olona voafatotra ao anatin'ny fahoriana maro isan-karazany dia menao ery sy fahefana izay ampitraka ireny tsy herin'olombelona fa herinao tsy araka izay eritreretinay na izay azagaga amin'ny vokatry ny zavatra ataonao koa andreto izay tompo mitodika aminao miverina aminao mangataka famelan-keloka ary mangataka koa famindrapo amen tsangantsika ndray teny famindrapo avy amin'ny tompo satria ny noanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako ny tompo izao efa niaino aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso anao tamin'ny anaranao aho ahy ianao izao dia izao ihany no mamono ny fahadisoanao rehetra ary tsy ho tsarovaka intsony ny fahotanao voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina Alléluia, médérant tout. Cantique 107.
zay ny azo fijalian'ny tompo a zay tombon-dahtsika izao tsika dia iroso amin'ny fanasana masina zay nahoron'ny tompo ny alaka misy masina ho marika fa ny tenany sy ny rany no natolony atsika 7 no ataotsika dia miroso ety aminona reo diakona. Mivelatra manoloanantsika ny fanasana masina zay mitory amin'ny fomba hita maso ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy azo ny masontsika raisina sy tsapaina fa amin'izao kosa dia afaka mitoka izany isika. Koa aminareo anie ny fiadanan'ny tompo aoka isika izara fiadanana amin'ny ankavia sy ny ankavananao amin'ny fomba mahazatra ho aminao anie ny tompo. Que le Seigneur soit avec vous. Ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra zay vonona dia ny tompo no manasa azy araky ny loahevitra amin'izao alaka misy masina zao hoe pasika ny tompo manambara ny nahafatesany zao ary koa ny fitsanganana koa asandrato ary ny fonareo ao amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny midera anao zahay ry Andriamanitra, manaiky anao tompo izahay. Ny tany rehetra dia mitsoka anao afaka manaraka nareo nareo sady faneketinono. Ray ny mandrakizay. Midera anao ny anjely rehetra, ny lanitra sy ny mahemy rehetra ao aminy. Midera anao lalana ny kerovina sy ny serafina. Manao mas Andriamanitra tompony maro manerana ny lanitra sy ny tany sy andianany voninahitra ao. Mideranao ny apôstôly rehetra, mideranao ny mpaminany rehetra, mideranao ny matotra rehetra, fivolana eraka sy tontolo zao manaiky atao ho ray manaka andianana sy tafesitra sy ny zanak'olay tokana be voninahitra ary fanahy masina fampiolana. Enao no manjaka ny voninahitra Jesosy Kristy, enao no zanany iray, zanany mandrakizay. Raha nanompenana tsotsotra enao dia tsy lafinao ny ateraka ny dilitsy. Rehefa naneseny fa
Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina zay namadiana azy dia raharay ny mofo ary efa nisaotra izy dia nivakily ka ho izy raiso ity no tena no izay omena anareo izao no atao fahatsarivana afo izany no kapoka rehefa mihinana dia ho izy misy toa amin'ity anareo rehetra fa ity no rato dia ny amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kely ka na oviana no misotra anareo dia izao no ataovy fahatsiarovana mivavaka ary tsika angataka ny fanahy masina rainay ihany indreto izahay manao eto anatrianao fahatsiarovana ny nafingava ny zanakao olombelona ny mijaniny sy ny nafatesona ny mitsanganany avy tamin'ny tenany maty ary miankarany tambonahitra sy ny fifonany mandraka izay manay iandry sy mitalao fiverenany zay koa tahiro tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ekeo endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja nefa manam-pahefana naposika sy amafa ny fahotana rehetra zay nataonao teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny lalany Jesosy Kristy tomponay mpamonjy anay
famantarana izy reo marika fa ny tenany sy ny rany mamahanany atsika dia hoe ny tompo ety ny tenako raiso hany. So natao fahatserovana maovina no mihinana ianareo. Any amin'ny tompo sotroinareo rehetra ity fetino raha dia ilay fanekena vaovao izay alaza ao rehetra ho famelan-tena. So natao fahatserovana naovina no misotro ianareo. Amen. Zao no afatra ho atsika izay voavy ray latabatra tamin'ny trondro. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ane no ampahery sy hiala anareo amin'izany amin'ny finoana maro ny fiainana mandrak'izay. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert, mort et ressuscité, vous a donné son corps et son sang précieux en rémission de vos péchés. Qu'il vous donne sa force et vous fasse persévérer jusqu'à la fin, persévérer dans la foi jusqu'à la vie éternelle. Que la paix soit avec vous tous. Amen. Teo amefaposimajato no manakazatsika ny kaboka sy afahantsika manavao ny fahalolotenantsika zao dia tonga amin'ny fotoanany filazandraraha isika dia angatahana zany ny mpiandraikitra ny amin'izany dia efa mimanasady fitsika amin'ny rakim-pisaorana aoriana. Dia mbola hafaliana trano ry havana no hiara-banantsika
amin'izao alakamisy masina izao paska any Kristy ary ihany koa nahafahantsika nyray latabatra tamin'ny androany dia ny raharahafo izay olazaina amintsika zany a mbola mitoy ihany ny fanaterantsika ny herinandro masina rapitso manomboka amin'ny fitora izany a dia misy ny antsakira antsapanahy arahantsika amin'ny amafy ny alahady a fa 7 avrila kosa zany zay paska miditra amin'ny folo manomboka amin'ny folo ny fotoanantsika amin'izany ary misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia ampatsahivina isika fa misy ihany koa ny vokatra zay tanterahantsika amin'izany ka ny fanatanterantsika ny vokatra moa dia isika ihany no mitondra zay sitraky ny fotsika ho atolontsika ho amin'izany vokatra izany ary rehefa avy eo any dia misy ny fandraisana anjara zany ao anatin'izay vokatra zay. Ny alatsinainy kosa dia lundi de Pâques zany dia misy ny fitsangatsanganana iarahantsika any Val de l'Arc Aix-en-Provence manomboka amin'ny 12 ora zany ny fahatongavantsika any dia ny voankazo ny dessert dia hiatoan'ny fiangonana dia samy mitondra ny sakafo tandrifony tsirairay tsika hifampizarana ihany koa ao anatin'izay zay ngamba no azontsika ambara aloha amin'ny ty androany ity fa dia mirary antsika mba samy anovo hery ao anatin'izao herinandro masina izao indray man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. miroso amin'ny rakim-pisaorantsika zany mira voalahatra no atao.
merakisika tonko ary miroso amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Iara ivavaka isika tompo dia mbola velom-pisaorana anao ihany izay tompo malalo noho ny nanomezanao anay izao fotoana izao ahafahanay mahatsiaro ny fanasan'ny Pasika. Misaotra noho ny famindraponao, misaotra noho ny fitiavanao, misaotra noho ny famelan-keloka izay natolotra ao anay ihany koa. Ankehitriny tompo dia tondra eo anatrehanao izahay ny marary, angataka ny fanasitrananao satria ianao ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Ianao no manana ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Angataka aminao izahay ho an'ireo izay manam-pahoriana ihany koa, ianao no hanome azy ireny ny fiononana feno. Eo anatrehanao ihany koa tompo ny fiangonanay. Fantatrao ary tsisy miafina aminao ny zavatra rehetra izay miseho eto amin'ity fiangonana ity. Ianao no angatahanay hanome fitsaharana, hanome fiadanana, hanome ny firaisan-tsaina eto amin'ity fiangonana ity. Ianao no hanampy ny tsirairay avy, ny mpiandraikitra tsirairay avy, hanampy an'olon-tsaina ahafahana mampandroso izany fiangonanao izany ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Ianao no hitany mpitandrina, ny birao, ny komity, ny loholona izay rehetra mpiandraikitra eto amin'ny fiangonanao, ary ihany koa ireo vahoakanao rehetra izay ato amin'ity tranonao masina ity. Ianao tokoa tompo no angatahanay amin'ny firenenay Madagasikara. Ianao no hanome ny fandriampahalemana ihany koa ao amin'izany taninay izany. Ianao koa no hijery sy hanolotra mpitondra manam-pahendrena hitondra izany firenena izany ho amin'ny fahamarinana. Eo anatrehanao ihany koa ity Lafrantsa izay tany ilana ravinahitra ity. Ianao koa no hanome fandriampahalemana eto amin'ity toerana ity. Eo anatrehanao koa tompo ireo firenena izay ao anatin'ny ady, ianao no ampitsahatra izany. Eo anatrehanao ny zavatra rehetra izay miseho amin'izao tontolo izao, ianao no hanome ny fandriampahalemana. Ianao no hanolotra fitiavana feno anay tsirairay avy amin'izao fiainana lalovanay izao. Izany vavaka izany tompo dia fenonay amin'ilay vavaka mamy izay nampianarinao anay manao hoe ny 520 sy 700 nataontsika mpitsanganana ny 9 voalohany milohan'ny afatra sy ny tsodrano ilay ora atao Getsemane.
zao no afatra avy amin'ny tompontsika aoka hifanaraka tsara ianareo ka hoentan'ny fifankatiavana sy iray fo ary iray saina aza manao na inona raha asesiky ny fifampiandaniana na ny filandera foana fa samy manetry tena manoloana ny namana ary aoka samy hanao ny namana ho ambony noho ny tena aza dia samy mihevitra ny soa hoan'ny tena ihany fa ho an'ny namana koa aoka ho aminareo ilay toe-tsaina tao amin'i Kristy Jesosy nananany hatr'izay ny toetra mampomba mahandriamanitra nefa tsy noheveriny ho tsy maintsy hifikirina ilay fitoviana amin'Andriamanitra fa nendahany atsitrapony fiamboniny ka naka ny toetra amapomba mahampanompo izy tonga nitovy tamin'ny olombelona ary niseho sy ho hita olombelona nanetry teny izy ka nanaikatra amin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho eo amin'ny toerana faratampony sy nanomezany azy ilay anarana izay ambony noho ny anarana rehetra ka ho fanajana ny anaran'i Jesosy dia andohalika avokoa izay rehetra any an-danitra na ny etỳ tany na ny any ambanin'ny tany ary hiaiky avokoa ny fiteny rehetra fa i Jesosy Kristy dia tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra loharan'ny faharetana sy fampahirezana ny ampirahinanareo anaraka ny ohatra nomeny Kristy Jesosy. Amen. Que le Dieu de la patience et de la consolation nous donne de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, nous rendions gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo. Isaorana n'Andriamanitra dia mirary herinandro masina ho antsika raha pitso any atoko-pihira no hanafanantsika amin'izany.